Ankoatra ny fihenam-bidy sy ireo hetsika maro isan-karazany no tanteran'ny Charmel Beauté Sapasapito ho fanamarinana ny 70 taona ny orenany. No tanterahana faran'ny herinandro ihany koa ny fifaninanana Miss Princess izay nahitana sokajy taona mifangaro ka nanasongadinana ireo nahainkolony vatana sy endrika ary ny volo. Efa niantomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 17 ny fankalazana ny tsingeritaona raha ny fanazavan'ny mpitantana ny Charmel Beauté ary tsy faran'izany raha tsy ny volana desambra ho avy izao. Nisy ihany koa ny fifaninanana natao mivantana tamin'ny ena manjery tsy miankina dia ny talent de mode, fifaninanana manao volo sy mampiakanjo ary tao endrika izany. Ny andrasana zany amin'izao dia ilay famaranana lehibe ity 10e anniversaire ity izay ho atao ny volana desambra ho avy izao. Famaranana izy io famaranana ny talent de mode, Miss Princess ary ihany koa ny sortie de promotion izay ho ampiarahana mandritra ny soirée Princesse 4. Ny fampianarana tsy misy iovana, fanatsarana ny misy azy fa eo amin'ny tolotra isan-karazany izay entina namariana izany no betsaka ireo tombontsoa tokony araraotana amin'izao 70 taona ny Charmel Beauté izao. Eo aloha zany manana tolotra isan-karazany izay hitanisa vitsivitsy eto koa eo ilay hoe raha mitondra namana anankiray ianao dia mamaim-poana ny fianarany anankiray. Eo indray koa ilay fihenam-bidy hatramin'ny 5 isanjato amin'ny sara-pianarana. Eo indray koa ilay tolotra anankiray izay hoe raha manao formation complète ianao dia mahazo formation modulaire mamaim-poana amin'ireo formation hafa izay tsy ataonao.